hoe tamin'ny lehilahy ihany tsika ny eo farantelo dia rehefa fanjery calendrier isaky ny volana zany a no tafalatsaka ny sabata fadimy dia izay ny fotoana nionantsika eto aloha zany atrito any dia no fampirampon'Andriamanitra dia fahazahoana fanasatsika no fahasavan'Andriamanitra dia manona sahady le fiadanana no vatenarehetra avy amin'Andriamanitra ho amintsika tsara iaveto ny ten'Andriamanitra dia ambara aina ho an'izay mahazo azy raha mijerytsika eto dia efa tena bolanina metimety ao tsara dao ny akamaronareo na feo na fiderana dia hita fa raha izao no mitoy dia anisan'izay zava-dehibe indrindra dia hovonina tsena ny Kristy Jesosy indrindra ho amin'ny fahasalamana zao zay moa tsy tengeta dia atreza indray vita efa tsy maintsy mijery dia mahita zava-baovao foana mandrakarivo ary mino aho fa manaraka zany eo fampikarana ny dabilio sy ireo fitaovana rehetra mba tonga fotoana zay mba hitokanantsika azo toerana idiarantsika ankalazantsika anorentsika ny an-danitra itsao satria zava-dehibe indrindra zany zao fitarany fihafonana zany fa ny raha kely ara somary tena mivaka ny foana raha ny mampatsiary kely ny taloha isany teo aloha fiangonana Jesosy mamonjy dia zao mitarigeta amin'ilay fiangonana tao anatin'izany voalohany ny ataona fanan'olona maro any an-danitra ny faharoa dia raha azo atao a nisaky ny fokotany nizahana aloha nisaky ny faritany da rehefa tratra nisaky ny faritany dia nizahana nisaky ny fiangonana dia nizahana nisaky ny faisana nizahana nisaky ny fokotany ka fokotany lehibe biaza dia zao a nizahana ny dira mitanja dia hoe trambany ravikazo atrany zay mbo atanjona tamin'izao fotoana zany dia hoe feno Jesosy mamonjy ary nisana misy fanaikanana misy fomba fiasa napetrapetraka tao anatin'izany dia mba fifaliana atsika efa manomboka le rafitra tatananarivo satria efa mba misy sosamseto misy amatomany misy atsaronenana misy maroza misy sabotsy efa misy ko sabotsy tantanana sy sabotsy indreo efa mazava-dehibe zany nytenena zany dia fifalitsika mba mitatra toy zany ny asan'Andriamanitra mitatra toy zany ny tran'Andriamanitra satria amanongonana atsika mba tena hovala iray mba tena saina iray hidery zay kalaza hamevonahany any velona mandrak'izay alleluia alleluia androany ary dia tonga miteboka anankiray indray tsika ny amin'ny ten'Andriamanitra zay efa raitsika mahasoatsika foana ny tena verina satria ny ten'Andriamanitra no taky ny fary lavavany ka tsy lany tsy lany amamina ary dia matoky aho fa mba misy zava-bova mandrakariva ao anatin'izay ten'Andriamanitra zay ho tsapatsika amin'ny fanarahantsika ny sitraky n'Andriamanitra olatsika moa mahazaka ilanantsika moa azay vahiny tonga eto zany ilanantsika matetetika moa eo amin'ny ambolodorondifolatsaka telo eo zany ny firavana eto dia hotazomitsika atrano zay olo zay raha dahiny ka mety moto ka tsy mety dia amitsika aloha kely any mba ohatra ohatrany hoe mitsika fiefany any ny ambony folo mba mirava etsitsika noho ny farantsika vahiny izy tonga eto ten'Andriamanitra zay direnitsika le ary androany dia zao hoe ny fomban'Andriamanitra ahoana moa raha zanavavy nataontsika teboka anankiray lehibe androany zany atao hoe olona anankiray fiangonana anankiray fianakaviana anankiray firenena anankiray izay tena hoe omban'Andriamanitra zany raha vao mitentsika feheza tena anankiray zany atao hoe fomban'Andriamanitra zany dia manitsy le teny amin'ny dikateny mahazaka dia zao hoe olona anankiray miaraka amin'Andriamanitra na hoe olona anankiray iarahan'Andriamanitra na hoe fiangonana anankiray iarahan'Andriamanitra hita ho any Andriamanitra miara mandeha amin'Andriamanitra ary ray mahatonga an'ilay olomb'Andriamanitra anankiray miara mandeha tamin'Andriamanitra izy ka miafarany atsika satria mety n'Andriamanitra na firan'Andriamanitra talohany na amin'ny raha nazy izy ny baiboly dia nambara fa nakasitra n'Andriamanitra izy tsika koa tsy manao le question olona zazy kretien fa mba isy azy zay olona zay izy zay olona zay nety n'Andriamanitra nandritra ny telon-tsato taona izy nianany tamin'Andriamanitra telon-tsato taona izy dia avy izy tena enoka asa mahatonga atsika alokatra ny baiboly ao boky ny Hebreo ijerikely amparantsika satria ilainy omban'Andriamanitra zany amana tokoa ny faran'ny olona anankiray omban'Andriamanitra ao boky ny Hebreo dia misy azo teny zao amin'ny anaratra ty toko makitika amin'ny teny eo ny baretoko faraka ambin'ny folo hanisy tebokotsika hanina ny teboka anankiray io ny ampasary
bidiny zany atao hoe olona komban'Andriamanitra zany na hoe olona miara-mandeha amin'Andriamanitra zany. Anisan'izany ny Hebreo toko 1 dia izay voasoratra amin'ny toko 5 Hebreo toko 1 mivaky izao ny anaratra ty tompo ny teny. Hebreo toko 1 amin'ny anaratra ty tompo manao hoe finoana no namindranany ianao ka tsy ara-fahafatesana ka dia tsy hita izy satria nafiran'Andriamanitra fa talohany namindran'Andriamanitra azy dia ahoana ny toeny nambara fa natarian'Andriamanitra izy nambara fa nakasitran'Andriamanitra izy eto tokoa ny indray a dia misy olona mitady sitako olombelona mitady ny vonaky olombelona eny anatin'akaray tsy mety izy amin'ny fandraisa zany fa eto zany ny olona anankiray izay niara nandeha tamin'Andriamanitra satria niara nandeha tamin'Andriamanitra telonjato taona zany enoky zany ary avy eo nafiran'Andriamanitra izy ny baiboly ka tsy hita talohany namonan'Andriamanitra anazy anefa dia nanambara ny baiboly fa nakasitran'Andriamanitra izy ary zay fakasitran'Andriamanitra fa io lasa rabazy zay sitaka avy amin'Andriamanitra zay izay fakasitran'Andriamanitra zay tediavintsika zay mampitola dia zay voasoratra anatin'ny bokin'ny Hebreo ihany toko 4 fa zay manatona an'Andriamanitra dia ahoana toy tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaky izay mazoto tady azy ary zay mahatonga antsika hoe androantsika hibantsana manokana satria zany niaran'ny olona izay niara nandeha tamin'Andriamanitra raha hoe aintsika izay niaran'ny olona izay nomboan'Andriamanitra ary maro ireo karazan'olona ao anatin'ny baiboly izay natsapa zany fomban'Andriamanitra zany ary nisy zavatra songadina teo amin'ny fiainany nisy zavatra niavaka teo amin'ny fiainany nisy zavatra azo lazaina hoe nanehoan'Andriamanitra voninahiny teo amin'ny fiainana satria anao niara nandeha tamin'Andriamanitra izy nomban'Andriamanitra izy raha ijery anankiray tsika lehilahin'Andriamanitra anankiray izay voalaza ao anatin'ny baiboly izay nomban'Andriamanitra dia tsisy akory fa Mosesy ahoana ny voalazan'Andriamanitra anatin'ny baiboly eo Andriamanitra dia voalazan-ten'Andriamanitra ombanao ary Mosesy ary tamfomba magaga no omban'Andriamanitra zany Mosesy zany dia le ojerevantsika teny eo bokin'ny Exodosy hoe manambara fa tena ity Mosesy ity dia lehilahy anankiray izay nomban'Andriamanitra ary efa nomban'Andriamanitra izy dia inona no zavatra mitranga teo amin'ny fiainany orentsika izany tosindiany zany mba hivanjinatsika hoe mahasarobidy indrindra izany atao hoe olona anankiray fa mahatsapa hoe omban'Andriamanitra izany ao bokin'ny Exodosy toko 4 no resitsika Exodosy toko 4 dinindininy farika mifosondro rasitsika avy eo apitsika re bokin'ny Deutéronome izy io apitsika re bokin'ny Deutéronome toko 4 dinindininy fahapolo zao ny voalazan'ny bokin'ny Exodosy toko 4 resitsika amin'ny andininy araka ambin'ny folo sy ny roambinifolo amin'ny anaratra fitoko manao hoe fa Mosesy tamin'Andriamanitra iza moa no akany amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any amin'ny tany Egypta ary hoy izy hombanao tokoa aminy ary zao no famantarana ho anao fa izao efa naniraka anao rehefa entinao mivoaka avy tany amin'ny tany Egypta ny olona dia hanomban'Andriamanitra eto amin'ny tendrombohitra ity sy anareny le resitsika teny hoe ary hoy izy hombanao tokoa ary zao ny famantarana ho anao resitsika amin'ny Deutéronome toko 4 dia zao teny izay voasoratra ao amin'ny teny io ampazava azy tsika mindininy fafito Deutéronome toko 4 mivaky toy izao ny anaratra ty tokony teny manao hoe efa roapolo amby zato taona Mosesy vao maty ary tsy fahina ny masony na niena ny heriny ary ny zanak'Israely nisaona Mosesy telopolo andro tao aromolo tamoava dia tapitra ny andro fitomanina nisaona Mosesy ary Josoa zanakonona dia feno fanahy-pahendrena fa efa nametraha Mosesy ny tanana izy dia niaino azy ny zanak'Israely ka nanao araka izay nandidiny Iavé any Mosesy ary tsy nisy mpaminany nisy hoe teo amin'Israely tahaka Mosesy izay fantaky Iavé nifanaritra tamin'ny famantarana zay fahagaviana zay lahan'ny rany Iavé
azy mba hataony amin'ny tany Egypta tamin'ny Farao sy ny mpanompony rehetra ary ny tany rehetra ary tamin'ny eri-tanana rehetra sy fampitahorana lehibe rehetra izay nasiany Mosesy teo mason'ny Israely rehetra. Nomban'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga narahana famantarana sy fahagaigana izany atao hoe fomban'Andriamanitra amin'ny Mosesy zany. Ary tamin'ny fomba mahagaga tokoa satria amin'ny fomba ahoana moa no teny tanana lasa mivadika menarà. Amin'ny fomba ahoana moa tamin'ny alalan'ny teny iny no nampisaraka ny ranomasina mena rehefa nokapohina satria nanaraka ny tenin'Andriamanitra, nanaraka didin'Andriamanitra, nanaraka ny didin'Andriamanitra ty Mosesy ity. Ary tsy nagaga rika niavaka teo amin'ny tantara zanak'Israely monaka ankehitriny. Ary tsy le fiamamina zany atao hoe laza zany Mosesy zany no ono fomban'Andriamanitra azy. Dia sy tena mahitsy dia zao hoe tsy nisy mpaminany tsoro eo zanak'Israely tahaka ny Mosesy. Ohatra mampieritreritra zany hoe tena diavolo zany. Dia koa ohatrany lasa eny misaina satria ohatrany taloha ny olona tena lava dia lava fa itetriny mitsaika na hoe zay dia efa kosa. Mieritreritra mihitsy efa manahirana satria ohatrany miamia, ohatrany tsy dia mahavita olona vao venty firitsiny eo. Ohatrany saika pitsapitsana kely mandinidinika ny akamony miova be. Ohatra malaiky zany ohatra misy zavatra mitsitongana tahaka zao, tahaka n'ilay fahitany ilay ilay mpanjaka anankiray nahita sary olona goavana izy da ninika tany volamena dia mivarahana dia tany midina. Fa zao any ohatra manontany teny itsika hoe dia mitapaka tokoa ve reo mpaminahy satria raha manaika dia tsy nisy tsoro tahaka ny Mosesy ny mpaminahy izay nanana izy azy. Satria nomban'Andriamanitra tamin'ny famantaratra ny fahagaigana izy, nomban'Andriamanitra tamin'ny fomba tsy takatra ny sainana izy. Zay izao any hoy Andriamanitra tamin'ity Josoa ty. Ry Josoa tahaka sy nahatraraka teo vakitsika ngena bokin'ny Josoa io satria izay mahatonga antsika hoe tena sarobidy ho sainam-bavy amin'izao andro farany izao. Izany atao hoe fahatsapana fa ilaintsika nomban'Andriamanitra zany. Josoa toko voalohany ka ny andinin'ny fahadimy avy hatrany raisitsika tsabikitsika ny andinin'ny fahasivy. Zao le teny fisoratra amin'ny anarana sy toko mavatany teny. Josoa toko voalohany andinin'ny fahadimy andinin'ny fahasivy amin'ny anarana sy toko zanak'ilay amindrina matetika ny teny manao hoe tsy misy olona janona eo anatrianao amin'ny andro rehetra iainanao. Tahaka nombako amin'ny Mosesy nombako anao koa tsy andao anao aho na afoy anao aho. Andinin'ny fahasivy tsy efa mandidy anao ba komareza sy matanjaka asa mataratra na avadiko fa momba anao iatoean'Andriamanitra amin'izay rehetra alay anao. Eto dia nafahery amty Josoa zay anisy tsy saraka tamin'ny Mosesy ity. Andriamanitra ianao Josoa mahereza sy matanjaka ianao fa ianao mitondra zanak'Israely hiditra any amin'ilay tany Kanana. Toy izany tsy andao anao aho, tsy afoy anao aho. Ary eto amin'ny andin'ny fahasivy izy dia misy andriny manokana amin'azy hoe fa momba anao iavy Andriamanitra ao amin'izay rehetra alay anao. Izany hoe na aiza ane dia zao manaraka ny fomban'Andriamanitra, manaraka ny famafian'Andriamanitra ary zay fomban'Andriamanitra zay rahasaina lotsonitsika roan'le tena ilaina amin'izao andro faran'izao. Misy olona mbola omban'Andriamanitra, ilaina amin'izao andro faran'izao mbola misy fiangonana omban'Andriamanitra, ilaina amin'izao andro faran'izao misy firenena omban'Andriamanitra. Hoy angamba nanao milaza mana hoe ena tena mitraika zany karaha fiangonana ny rano tena mahafinaritra eny afaka manao fampitahantsika fa teboka anankiray izay apetratsika ny roandy tsotra hoe tena azo antoka ve fa misy fomban'Andriamanitra tokoa ny akamaroany reny atao fiangonana miorony reny. Azo antoka ve fa tena misy fomban'Andriamanitra tokoa ny olona anankiray. Azo antoka ve fa tena misy fomban'Andriamanitra tokoa ilay firenena anankiray na le angonana anankiray. Ary zay no tarafitsika androany, izay no mpandinitsika androany, izay no tsilitsika androany hoe tena ilay amin'izao andro faran'izao fomban'Andriamanitra. Somary verenana kely ny afatra zay nampitondrain'Andriamanitra zay nitenentsika eto ny amin'ny Mosesy. Hoy Andriamanitra ombanao tokoa. Dia hoy Mosesy ndray amiko raha tsy mombana raha fitafity aminao masina tokoa hoe Andriamanitra zao zavatra takeko aminao ianao miara mandeha aminay
dia ho voavaka ao anato io afitenena rehetra ambony tany izay dia izafiny inao izy ingolonao zany hoe napetraky Mosesy dia mba kitsikitendrepeto zany mpisintininy anehoana zany kevoka naniriny Mosesy amin'ny fahatsapana lehibe zany dia rehefa sohatra ao bokiny Exodosy amin'ny bokiny Exodosy Exodosy teo amin'ny telopolo ny andiny efatra ambinipolo Exodosy teo amin'ny telopolo ny andiny efatra ambinipolo mirasitsika Exodosy teo amin'ny telopolo andiny efatra ambinipolo amin'ny anaritra fanaklarina makina teny manao hoe dia hoy izy nitavako no andeha dia hanome anao fitsarana fa ho Mosesy taminy raha tsy andeha mitavanao dia aza mitondra anay hiakatra hiala ety fa inona nefa no afantaranay fa mahita fiamasonao izason'olonao moa tsy amin'ny andeha iananao miaraka aminay fa dia ho voavaka nyfirany rehetra ambony tany izay dia izasony olonao anisany tena natsy Mosesy tiavaka mity hoe zao ihany mila zay ianao miara mandeha aminay dia voavaka no firenena rehetra ambony tany izay tsy hoe tianavatena koreto zany kizareny notania Mosesy rehetra tsy hoe Mosesy kory ny tianavatena fa saingy tianao tsapa hoe tena miavaka tena miavaka izany atao hoe miavaka amin'Andriamanitra misy anankiray izay nahita tamin'ity taon'ity hoe tsy mitovy velively ny manofo sy tsy manofo fa miavaka foana izay any Kristy Jesosy zany hoe raha tena marina zany dia hitafenana tena miavaka ianao satria ny firenena anankiray ny olona anankiray ny tokantrano anankiray ny fiangonana anankiray omban'Andriamanitra miasana vavy dia tena misy zavatra mampiavaka azy eo ary zay no ampatrihivona atsika hoe tena zava-dehibe izany atao hoe omban'Andriamanitra zany ary zay natonga Kristy Jesosy sy nanindro mpianatra sy namafy mpianatra milaza manao hoe ino omanareo atraizy mandra-pahataperany zao tontolo zany hoe mandra-pahatakitro zao tontolo zao mandra-farany zao tontolo zao dia zao omanareo ary zay omban'Andriamanitra zay ka tsatsika amin'izao andro farany zao satria raha ain'Andriamanitra nameriny zany tamin'ny Josoa satria nomban'Andriamanitra tamin'ny fomba magaga tsy takatry ny sainana mandraky ikelikely ary tsy misy afaka any mialatsina amin'ny fomba teny hoe midepasy izany fomban'Andriamanitra Mosesy zany afa-tsy Jesosy Kristy tompo dia ain'Andriamanitra naverina tamin'ny Josoa zany ka natonga azy name afatra goavana tamin'ny Josoa hoe tahaka nombako a Mosesy ade nombako anao Josoa hoe tsy andao anao ary tsy afoy anao jereo zany tevoka anankiray fananasana vavy fa anisany tena hoe olona anankiray omban'Andriamanitra rehefa omban'Andriamanitra ny olona anankiray dia za misy antoka ao ina le anto tsy mandao Andriamanitra tsy mandao anao zany Andriamanitra marina fa misy fotoana nataon'ny Baiboly miterozan'Andriamanitra ny olona anankiray mba izan'Andriamanitra toetra azy ohatra ao anatin'ny Baiboly zay rehefatsika ohatra ny tantaran'ny mpanorotran'Andriamanitra anankiray ty ao amin'ny tantara faharoa ao amin'ny tantara faharoa dia misy amin'ny hoe mpanjaka tantara faharoa zay Ezekiel dia tantara faharoa toko faharoa teko miaratsy moa fa tsika tianana no tantara faharoa toko faharoa amin'ny telopolo dia nindininy farika amin'ny telopolo nefa misy mamakely azafady indrindra tompoko zay mahita aloha amin'ny fahasena mitiavana zay mahita aloha tantara faharoa toko faharoa amin'ny telopolo andiny raika amin'ny telopolo lasatsika misy nahita Enaran Jesosy efa nohony tamin'ny irak'ireo mpanapaka tamin'ny Babilôna izay naneraka tany aminy mba hampitany amin'ny zava-mahagaga natao tamin'ny tany dia nirazan'Andriamanitra izy mba hisan'ny toetra azy ary lalàna izay rehetra ao ambony. Jereo tsara mihitsy teo amin'ny lary amin'ny telopolo misaotra teo amin'ny tofa nefa nohony amin'ny iraka ireo mpanapaka amin'ny tany Babilôna izay naniraka tany aminy mba anontany ny amin'ny zava-mahagaga natao teo amin'ny tany
dia ny lozan'Andriamanitra izy mba izany toetra azy alalànzy taoko izany hoe mety mba mitsangy indraindray eo fiainana hoe tena ny lozan'Andriamanitra saingy raha tena dinitsika zany Andriamanitra tsy mandao fa ay ity fantozan'Andriamanitra ity dia zao mba hijerevan'Andriamanitra raha mba avelako re dia mba manahoana ny fiatsiny hoe mba entin'Andriamanitra izany toetra dia zana toetra dia manjaka Ezekely zay nombaran'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga ihany koa izy tia raha misy nanao pasika miavaka indrindra dia nisy nanao pasika miavaka indrindra tamin'ny zavataona zany Ezekely mpantsaka izany raha misy ihany koa nefa ny zavatra nitsanga tamin'ny zavatra mahagaga dia zao nitangany zava mahagaga zay tsy takatra ny fisainana zany mpanjaka Ezekely zany sa izao ity mpanjaka Ezekely ity nefa misy fotoana dia mba hoe dia nilozan'Andriamanitra izy mba ahitana izay izan'Andriamanitra toetra azy ka raha tena marina zany tsy fomban'Andriamanitra ny mandao tsy fomban'Andriamanitra ny mandao zany fa matoa mitrangy zany tahaka ny tamin'ny Kristy Jesosy raha eo re nahoana dia mafoy any mety manto ny fizantaitra na mety manto ny hitiny lalana tena tian'Andriamanitra andeana izolona anankiray avelan'Andriamanitra satria ho baiboly milaza hoe amin'ny Kristy Jesosy ity dia no voalazan'Andriamanitra tsy miaro ny zanany izy fa ahoana toy natoy nino izy natoy ny amonjy atsika izy rehetra raha Andriamanitra momba atsika izy manoto atsika izay tsy miaro zany fa natoy ny amonjy atsika tsy omeny atsika mamay-pona fa zavatra rehetra izy hoe ny olona anankiray rehefa omban'Andriamanitra fasana fa dia marina le teny zay nataon'Andriamanitra tamin'ny alamany Josoa tamin'ny zavotao zany hoe Josoa tahaka no fombako Mose sy mombako anao tsy andao anao teko anankiray sy tokony sotontsika zany androany dia zao hoe ny fiangonana dia omban'Andriamanitra ny olona tena anankiray omban'Andriamanitra ny fianakaviana tena omban'Andriamanitra mety firenena anankiray Andriamanitra mihitsy aza omban'Andriamanitra dia zao tsy mandao an'izany firenena zany tsy mandao an'izany fiangonana zany tsy mandao an'izany olona zany tsy mandao an'izany fianakaviana zany tsy mandao an'izany ankohonana zany verenantsika tsy mandao an'izany firenena zany Andriamanitra ary zay tena toeran'Andriamanitra Andriamanitra tsy mandao zany raha masana va ary zay natonga Kristy Jesosy ao anatin'ny baiboly imetraka Kristy Jesosy tena niteboka anankiray anoana fa tena toetran'Andriamanitra ary itsika ihany koa miazona aneo teboka anankiray io dia zao ho Andriamanitra momba atsika zany hoe Andriamanitra miara-mandeha amintsika hoy voalaza ten'Andriamanitra bokon'ny Jaona anehoana fa ilainao ilaitsika izany atao hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra zany nana tena atao hoe fomban'Andriamanitra zany hoy ten'Andriamanitra bokon'ny Jaona toko fahavalo andininy fahavalo amby roapolo sivy amby roapolo zay mamay taloha mamaky kely azy azafadilina tompoko Jaona toko fahavalo andininy valo amby roapolo sivy amby roapolo zay mamay taloha asaina mitiavana mamaky azy misaotra tompoko ny anaran'i Jesosy fa dia hoe Jesosy rehefa sandratrareo ny zanak'olona dia fantatrareo fa izy vao izy raha tsy manao na inona ho azy aho faraka nampianareo ndraiky haino ilazako izany zavatra izany ary izay naneraka azy eto tsy nandao ahy irery izy satria izy vao manao izay sitra mandrakary tsy mandao ahy irery izy satria inona toy izao manao zay sitrany mandrakarivo raha titsika zany tsy lany fomban'Andriamanitra io raha titsika zany tena hoe miara-mandehan'Andriamanitra maro tsika dia zao mitsataka ny sitraponitsika manao ny sitrapontsika tahaka nataon'i Jesosy volazany baiboly tsara fa hoy izy hoe milaza manao hoe ilaina niraka dia eto amin'ny mandrakariva tsy mandao ahy satria manao zay sitra mandrakariva noho izany ovina Jesosy tsy nanao sitrapony ray hatramin'izay nanao sitrapony ray marina fa mingano izy hoe raha azo atao isorany sitrapoko ty nefa aoka tsy sitrapoko andiny atao fany anao izany hoe tsy miara atao tontolo sitrapon'Andriamanitra izy ka tsy mahagaga raha momban'Andriamanitra fomba tsy takatrao sainana izany Kristy Jesosy zany satria voapolomo baiboly ao bokin'ny asan'efa atao tokafolo zay manala tsara tsika hoe ny amin'ny Jesosy zay nosoran'Andriamanitra aona toy tafana masina siny nandehandeha nanao soro nasitona zay nitazony neriny devoly satria inona toy Andriamanitra manino zay fomban'Andriamanitra zay raha sanavako dia za mametraka androany araka baiboly miaraka baiboly afa tsy hoe ny tenareo hoe za mametraka androany dia hoy ny teny
nanana miaraiky fa toy izao dia ozy hoe nanazava dia lasa ilay anavavy sy le rahalahy kely mivoaka ohatrana miafy ohatry hoe fa nitotana nlokotra anaty izy fa tena miafa ilay vao vita le fotoana lasa ny katadava tany menadaka iny fa izy naman natonga anareo menadava voaka dia ka ianao milaza manao hoe nitenjo izao nitenjo fa tsy niten'Andriamanitra ka ao za tsy hivoaka tena zavatra kely toy zany ka tena mandity zany retorondreto tena saina zany retorondreto lasa saina tamin'izay satria zay fizatenika zay fotsy tena voaka azy menadaka hoe nitenjo ka reo zany baiboly dia milaza mametaka raha dia baiboly dia milaza hoe tahaka nombako Mosesy mpamoko nombako anao koa hain'Andriamanitra velona zany raha sy tontsika zany hoe tahaka nomban'Andriamanitra Kristy Jesosy satria zany Jesosy zany dia nomban'Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery nosonan'Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery zany Jesosy zany nandehandeha nanao soa nasidina zay rehetra azo meriny devoly satria Andriamanitra nomba azy io nanankiry zany dia omban'Andriamanitra dia mahavita zava-mahagaga zay tsy takatry ny fisainantsika zay omban'Andriamanitra zay no ilayntsika hiverina satria ain'Andriamanitra namerina zany tao amin'ny Josoa ka nilazan'Andriamanitra tamin'ny Josoa tahaka nombako Mosesy nombako anao tsy andavanao na hafoy anao Kristy Jesosy dia nijo vavolombelona ina fijeron'ny Kristy Jesosy vavolombelona lay naneraka dia tomboky mandrakariva tsy mandao averery izy satria za manao le sitrany azy hoe mahatonga antsika manolotra ny tenantsika Andriamanitra tiao mitehitra aminao miakina aminao tena amboary mba haizako manao ny sitraponao satria rehefa manao ny sitraponao dia zao fa tsy mandao ahy ianao ary miaraka amiko mandrakariva ianao dia misy eo ny herin'Andriamanitra misy eo ny voninahitran'Andriamanitra misy eo fahagagan'Andriamanitra ary misy eo zany atao hoe Andriamanitra manatsotra ny tanamahery zany aneho ny hery sy ny voninahiny mahatonga n'Andriamanitra manafaka amin'ny tsy takatra ny sainantsika mahatonga n'Andriamanitra manao famantarana sy fahagagana eo amin'ny fiainantsika satria manao ny sitrapon'Andriamanitra satria Kristy Jesosy modelitsika ny vavolombelona izy laza manao hoe lay naneraka dia tamika mandrakariva tsy manao azy satria manao zay sitrany mandrakariva no zany raha tena Jesosy marina ny ao anatintsika satria isasanao le miaraka vony tany isasanao le miaraka anaty tany isasanao le miaraka nalevina tany ary isasanao le miaraka natsangana tany miaraka apetaka amin'ny ain'an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy Andriamanitra tsy napetraka atsika ao amin'ny Kristy Jesosy ka raha le Kristy Jesosy nosolon'Andriamanitra tamin'ny fanasiny hery raha le Kristy Jesosy zay nomban'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagagana ao anatinao ao anatintsika ao anatitra dia aza gaga fa mankitsika hisotran'Andriamanitra fa mankitsika manome voninahitra n'Andriamanitra satria naona tsy miala le fomban'Andriamanitra azy eo fiverenana ny fomban'Andriamanitra zay lasainambavy ny katsatsika hoy Andriamanitra tamin'ny Josoa tahaka ny fombako amin'ny Mosesy mpanompo nombako anao koa tsy andao anao na afoy ianao ny zava-dehibe indrindra dia zao hoe zany olona anankiray tsy afoin'Andriamanitra rehetraka rehefa tena mantakary zany olo ianao mety nafoin'Andriamanitra mety nafoin'olona efa zao misy mahita tokantrano anankiray tena mampalahelo satria vao mibabika eny anankitelo le ramoto dia lasa le raha ary nampalahelo satria nahoana ka saika ny olona mety mandapa Andriamanitra ihany tsy mandapa ngamba raha malala ho an'izay fitokanana teny nomana izy teny Ambohidratrimo misy anavavy kely anankiray zay dia tena tsy nahita rehefa tafaresaka naharitra taminy zay dia anisan'ny kely moa fa tena rehetra fampitanena vitsivitsy taminy fa ao na momba anam-piavitaiza ianao ino fa tena tany misy zao fianarana mbola manam-pahaizana mbola manam-pahaizana tena manana diplôma kanefa rehefa tena vokatra ny tsirina dia zao lasa tsy nahita ny maso anika ny loza izy nitsabona tany amin'ny hopitaly ny vadiny nivarotra ny fananana tao an-trano mandraky tiny androantsika monjomonja ianavavy kely iny tena jamba tsady bevoka no tena niajamba dia tena lerereny no mba niaha kely anazy ary amin'ny alalan'ny fitsondroany ny velomandro zareo dia ary dia nitsovavolombelona tany amin'ny fiangonana hafa zay mandeha sokiripiano moa satria tena mba te halavatra dia tonony teo moa le anaram-piangonana hitako amin'ny fomba fiteny sofetreo fa hitako voakely fizateny le fizateny zava-dehibe zany kerefa zao zavatra anankiray ty zao ny olona
tomban'Andriamanitra azy fa izy koa maro izy ao anisan'ny anankiray izay voajenitsika io mipatsapatsika hoe tena ilay hoe ilainao e ilayntsika ilain'ny aminatsika ilain'ny fiangonatsika ilain'ny firenetsika izany atao hoe homban'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatra ny fiainan'izany satria tena izany ilaina amin'izao andro farany izany mba hiverena ny fahagagan'Andriamanitra mba hiverena ilay fahasoavan'Andriamanitra mba hiverena ilay tanan'Andriamanitra ary mba atongatsika tena anananoka fahazoanako lay fanavotana amin'ny Kristy Jesosy mba atongatsika anananoka fa izy ny tsy miovo maso inoany manak'izay mbola ny tsy an'ny olona atao dia hainy atao ary mahatongatsika miteta zany fahasoavan'Andriamanitra izany ijery tantaran'olona anankiray tsika ao anatin'ny baiboly ao izay anisan'ny lehilahy anankiray ihany koa nomban'Andriamanitra tamin'ny fomba vaky azy tsy izy akory zany lehilahy zany fa i Josefa dia rafitinitsika ny tantara ary manitina azy i Paoly Andréen zao famitiana amin'ny Paoly azy eo amin'ny asan'ny apôstôly ao amin'ny asan'ny apôstôly topafito asan'ny apôstôly topafito dia mba asena fitiavana azy mahita anazy ahoana ny voasoratra ao boky ny asan'ny apôstôly topafito ao zao ny voasoratra amin'ny asan'ny apôstôly topafito ao ny famitiana ny Paoly amelia Josefa ity asan'ny apôstôly topafito ambin'ny fasito ny hitanao mamantatra azafady asan'ny apôstôly topafito ny ambin'ny fasito asatsika Menarany Jesosy ary mialina ny Josefa ny mpatriarika ka nivarotra azy ho any Egypta nefa Andriamanitra nomba azy ka nahafaka azy tamin'ny fahoriany rehetra sady miazo fahasoavana sy fahendrena teo mason'ny farao mpanjakany Egypta ary izy nanendry azy ho mpanapaka any Egypta mba amin'izay rehetra atao andapana o baiboly eto amin'ny anaratra tomponao hoe ary nialina ny Josefa patriarka ka nivarotra azy ho any Egypta nefa Andriamanitra nomba azy ka nanapaka azy tamin'ny fahoriany rehetra sady nanome azy fahasoavana sy fahendrena teo mason'ny farao antsanitsika teo izany hoe ity Josefa ity dia fantatsika tsara fa zany anisany nanam-pitiavana amin'ny reniny i Jakoba ary raha tena marina dia Raely no tena tiany i Jakoba sy izany hoe rehefa miteraka any Josefa sy Benjamina zany izy a dia maty a izy dia mpanezaka ty ray mpianakaviany ty mitaiza manokana eo aritatsika fa abangazy azy teo ray mpianakaviana ray mpianakaviana eo anivon'ray fianakaviany zany satria nahoana mpahi Jakoba mitaiza anazy teo ina zavatra mitranga nanomboka raha mividy zavatra i Jakoba dia raha mame zavatra dia zao dobla sa tsy dobla ohatra tonga dia miavaka ena ny akanjo ary dia tena miavaka ny farazy azy dia velom-pialonana rehefa mpahitako aminy samy zavatra agasine zao ve dia ahoana sasany angarana ahoana sasany tsy angarana satria ny antony hita ihany efa ambany any renim-pianakaviana tefa ilaio zany eto ny renim-pianakaviana eo ampisainana satria nibokany nitsitsiny ity renim-pianakaviana teo anao Jakoba ity dia anisany somary nandrika ihany ny fahaizan'ny Jakoba nitondra ny tokantrano tamin'izany fotoana izany izao hoe mazavatra anakaritsilitsika dia izao hoe lasa niamazy reto rahalahy ary sasan-tarazo mba nanana hevitra ihany hoe arova ny Josefa fa tena iny tena tsy fohidadana iny ohatra zao fa sasany kosa dia tena mirehitra tao anatin'ny fialonana ka zao hoe zao a oampijalitsiky iny avo tonga eo avy hatrany tena lay sasany fitapiny tena fita tena davaka ny lavadra fa zay fiarana anaty lavadra zay rehefa tena etsakena anaty Andriamanitra no momba azy tsy ohatra hoe fivetatra ny alavany lavadra fa raha mboany lavadrano ohatran'ny anay tena tsy mbola anankiray ohatra hoe raha mivelatra ohatra zao raha mitsiraka ohatra zao olona ngava tonga dia mekokotra ary zany azery zany tsy hainao fianjarana zany na manao zany fa nisy fomban'Andriamanitra tao aloha na fombaona na fombaona atrano tsara fa rehefa tandray ny mpandalo tamin'izany fotoana zany dia namidiny reo rahalahy tsy aro amidy fa tsy mba nisy niavina ny aloha votany aloha amidy dia lasa robena nandeha tany velona avao ny robena efa lafo lay zany kely fanapahoriany ray tao anatin'izany fijaliany ray tao anatin'izany avy eo zay dia tonga dia nitriatriatina lay
manolotra dia Jakoba io e. Teo niany izy, aino satria. Aino tena mijerefa tsara, jerefa tsara. Ino agapagapa ny olona lasa miandroky. Izy avy avela foana ihany. Tena olona avato any tonga avato any izy dia. Tsy possible zany. Avato agapa. Dinihana teo. Aby tsy ny olona mipolo izy mba io. Fa tena mipetraka foana ny fiainana. Fa zaho, baiboly eto hoe, voalaza ny asany efa ataony toko fa afito andiny pasiby hoe amin'ny andro sefa ny patriarka ka nivasa tany Egypte nefa Andriamanitra nomasa. Izany hoe ao anatin'ny fianakaviana tena iray tena misy be fialonana. Misy olona zany rehefa io fialonana io no mianjaka, rehefa io fialonana io mahazo vana, rehefa io fialonana io mahazo faky, dia maniva zavatra goavana io satria ny fialonana nendray mivadika fahakalana tsaky na fahakalana mivadika fialonana tsaky tsony fa mahavita zava-doza ny olona tsy akozina. Mba efa mipetraka eny angamba anao mahita ireny karazana lohatenina gazety reny satria nahoana tsy vao maly nahitany hoe tondrahan'le ray mpianakaviana asinga le raha matoa avy eo dia nanino midora lohatenina gazety nahitanao an'izany zany hoe tena mahavita abobina ny olona anankiray rehefa ao anatin'ny fahakalana sy fialonana. Ary misy mahavita lavitra mety zany ary satria ny sasany dia niainy mihitsy ny tsoa. Misy sasany zany dia ny hoavo mihitsy no kotery. Nomban'Andriamanitra nefa dia Josepha dia nahita ao anatin'ny tao anatin'ny fianakaviana anankiray. Ary tamin'ny fatifaty tamin'ny zavatra zany tao anatin'ny fiantraikana Kristy amin'ny zavatra zany dia zao nodelia rehefa ndraikitra hoe tena ratra amin'izay nidira Josepha tato aho. Tena nomban'Andriamanitra sy nambinina. No zany dia hoe ianao tompona ray tato ry Josepha satria fantako fa omban'Andriamanitra ianao. Dia tsy niraharahaina na inona nahita tafanankiray fa dia zao mena raiky ty Josepha io. Tao anatin'izay taona zay nefa dia zany vokatr'ilay zava-misy dia nandalo fiza mipetra mamay zany Josepha zany. Le vadinay tandapanankiray azo manao hoe manotao manino ianao raha viandray ka tsy azo anao ny zavatra rehetrarehetra dia zao fifanekena tamiko hoe tsisy azo rehetra mena faifana afa-tsy mivadiny tompoko eo tsy afitikiteo zany kabika saoka zay filamilambina tao hoe tena mitositra zany se mba miazona tamin'ny akanjo dia naleon'ny Josepha mijanona teo le akanjo dia inkolo narotan'le ratsy dia izy efa pirofo io e jereo ianao manaka io jereo ty ny akanjo efa pirofo dia naleo ratsy io mampitohona takanazazazazazao avy akory tsy nanadiady avy atrany dia mety ho fantezera dia zao idioany amin'ny fonjany io. Le fanamarina nampidoboka an'io fonja, le fanamarina natonga fangifony, le fanamarina tonga rano fijaliana, le fijoroany tonga amin'ny fijaliana atena indray tena marina toa zany Josepha zany kanefa obeolezolazo manao zay. Nefa izy zany dia tanomitry tolazo hoe Andriamanitra no mazy ka nanafaka azy tamin'ino izy faoriny rehetra asa nafiry faoriny ty Josepha ity. Fa izao zavatra teboka anankiray rehefa omban'Andriamanitra ny olona anankiray Andriamanitra manafaka azy amin'ireo karazam-paorina zay mianjady azy anatiny vary. Na inona karazam-paorina sekainao, na inona karazam-paorina eretanao, na inona karazam-paorina mianjady aminao, raha omban'Andriamanitra ianao misy farany io lasana vary. Raha omban'Andriamanitra tsy maintsy mivadika ny tantara fa izany io faorina mangidy alaina nysoa ilay mpanjaka nke tamin'izany tao zany navadika Andriamanitra fiadanana io. Ary zay ny vavadika io Andriamanitra io mahay mampitondadika amin'ny tantara. Ary rehefa Andriamanitra ny amin'ny toerana rehefa omban'Andriamanitra ny olona anankiray dia samy laza aminao azy fa raha mahajorotra ny voalohany ianao, mahajorotra ny farany ianao satria nataon'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy ianao. Ary raha tena Jesosy marina anao anatintsika, le Jesosy nolazaina fa fahamarina antsika, le Jesosy nolazaina fa nataon'Andriamanitra faina ianao antsika. Ka na dia mandalo fizampetra mangotraka ianao, na dia mandalo fizampetra mamay azy ianao, ka mijoro amin'izany atao hoe no mifahatahorana ao an'Andriamanitra, no fiazonanao fifanekena, no fiazonanao le boaty zay mifanekena, ka mitarina zany fifanekena fa bloky hatramin'ny farany zany dia samy laza aminao aho fa mempalavitra nataon'Andriamanitra tamin'ny Josepha no ataon'Andriamanitra aminao koa satria Andriamanitra manome toky hoe tahaka no nombako amin'ny Josoa tahaka mombako amin'ny Josepha mpanompoko nombakonao anao koa tsy andahoanao aho.
Inona foa Jesosy omba anareo ambara-pahitapera zao tontolo zao ary ilaitsika zany fomban'Andriamanitra satria anao mety mandalo fizahantretra mahoazy anao. Ny androsefo zany dia hoe nefa Andriamanitra nanafaka azy tamin'ny fahoriana. Ny fahoriana rehetra zany dia ain'Andriamanitra manomboka zany raha ny fahoriana rehetra zany dia ain'Andriamanitra mamafy izany. Ny fahoriana rehetra zany dia ain'Andriamanitra manatosika zany rehefa omban'Andriamanitra ianao. Fa ilay ianao manatahita satria izay maharitra hatramin'ny farany manotena idaitsika. Noho izany mioka lavitra nanjoa Josefy ngamba nanjoany Josefy ngamba manjoana ray andro ary mahita kirantsara rehetra zao fa mbola nahita kirantsara tare anankiray satria na miditra amin'izany miditra anankiray dia efa misy garde du corps, miditra anankiray dia miditra garde du corps dia nitsofoka tao aho satria nasaina tao za zany menamekatra kely fa tonga dia tonga hoe fomba fitenin'ny tanao ndraiky tonga dia tratran'ny complexe tonga dia mivoaka satria vao nahita le garde du corps fotsiny dia efa nanoka tena korotana loka Andriamanitra tena niditra tao amin'ny fianakary indray Andriamanitra ahoana ty dika am'izao marina sao dia tsy mivoaka be lasa tonga dia ratsy ny saina tonga dia lasa tonga dia Andriamanitra hanitsy anao hoe mpanilako ianao hanitsy anao fa milanao ray aman-dreny aoka aloha no hivavaka kely aloha tena Andriamanitra tena mivotana zany Epetrapetranao sasa fa hoavy eo le olona jerevaka zary ely ny eo amin'ilay sesa jerevaka kamera sy vianao amin'ny trano Andriamanitra ino aty ampiho hanitsy anao lasa be tina teo tena Andriamanitra manina niandra zay barabarana ido tena ekany anataka le Jesosy amboary Jesosy fa tena enja ty toerany amboary fa ihina zava-ketraka eny amboary aveo velona sa amboary no fatsahina tonga vany le olona miritsanitra be vao mijereny afa dia tonga dia tanota olona zao Jesosy eo taky toera fa tena ohatran tsy avitra tsy afaka hifanaty ty olona fa ihina no zao anaka marapainanao ray aman-dreny arapainana tonga dia fatanloky aloha manapesaka manapesaka tena ahoana to saoana toky atao fa dia anao manana problème ampiany ina problème anao Jesosy eo tena tonga zava-misy fa kay tsy hoe veky fa rehefa tena namanana zavatra tsara sy raika ny olona anankiray dia tsy misy inona tsony tsisy problème tsony fa anona zay keo le olana goavana dia tao iza tena saotrana ho Jesosy fa ianao tena mpahera nanomboka nampahibolo nanomboka niafaka ninanana fasahina satria nankataka fasahina tamin'Andriamanitra mihitsy hoe taky fasahina Andriamanitra mba afaka joma olombelona amin'irety olondraiky tay fasahina mba afaka iteny amin'irety olondraiky ary nofamirakon'Andriamanitra mba afaka joma olondraiky gada haza zany amizany nakelo zany amizany tamin'ny sidiana mba afaka tao Tiamo nafana ni kare tene ilaina sana Andriamanitra tena oi ao mety lavitra izay nanjoa Josefa fa izay ngamba mety manjoana fa teka nakay mahafinaritra zao Andriamanitra manafaka tamin'ny fahoriana rehetra Andriamanitra manafaka tamin'ny fijaliana rehetra reo karazana olana maro samihafa satria teo Andriamanitra ary zay fanatrena Andriamanitra teny teny ilaina raha mba lasa tena manano maizana raha toerany Josefa ngamba nrakekely alaza reny hoe premier-ministre amin'izao fotoana zao ngamba premier-ministre amin'izao fotoana zao ngamba toerana misy any Josefa satria tena miafaka zany Josefa zany ary tena nisokata zany Josefa zany satria Andriamanitra nomba omba hoe raha Andriamanitra nomba atsika ho iza no atohitra atsika hain'Andriamanitra verina zany raha lasa navatra satria nitonga olombelon'Andriamanitra tamin'ny Josefa omba ary namafoson'Andriamanitra tamin'ny Joshua zany tahaka nombako amin'ny sety nombako anao azany koa mety mandroandro raisana vatra mila olona omban'Andriamanitra tsika amin'izao farana zao mila lela mila vehivavy mila ankonana mila fiangonana mila firenena
tena omban'andriamanitra amin'izao fotoana. Ary Andriamanitra mombantsika ao natoy reny. Iza ny atoyrehetra dia tsy miaro zanany latokany fanakamantsika. Sy milintsika mahay pona fa ny zavatra rehetra. Izany hoe raha fitininy rehefa Andriamanitra mombantsika rasaina vavy misy fitahiana ao. Rehefa Andriamanitra mombantsika rasaina vavy misy fahagagana. Rehefa Andriamanitra mombantsika rasaina vavy misy fahasoavana direo tsara nataon'Andriamanitra tamin'ity Josefa ity io amin'ny asany apôstôly toko fahasivy andininy asany apôstôly toko fahafito andininy fahasivy io. Fanomen'Andriamanitra fahasoavana izy satria zany Josefa zany ke lasa nandikanoky. Zay lafa miakatra teo amin'ny toerana metrahampanjaka manana izy azy. Zay fahaizan'Andriamanitra miporakeny anao tsy sakafo zay. Aza ny androany jereva na androany anao dia toy izao fa mety ho rapitrotsy. Jereva raha mbola tsy hahavelona lanitra ny tompo. Fa Andriamanitra rehefa tena dinihana zany mametraka anao mba hanamaizy azy akany. Mba hanamaizy azy akany mba tsy honombonan'Andriamanitra ny zany. Tahaka ahoana toy fomba koa izy. Ain'Andriamanitra verina ve zany? Amaramantsika azy dia zao ao anatin'ny Baiboly satria tamin'Andriamantsika misy lehilahy anankiray ao anatin'ny Baiboly naberezin'Andriamanitra tsy izy akory ty lehilahy hoe Gideona ity. Ozy Andriamanitra tamin'ny Gideona. Mitsaka na lehilahy manray dia hoy Gideona. Ao anaty raha momba an'io izy. Raha momba an'io Andriamanitra dia ahoana? Naozy mividy zavatra rehetra zao dia nampaheny azy Andriamanitra, nampaheny azy Andriamanitra, nampaheny azy Andriamanitra. Nefa raha ohatra hoe inona no tiako atao aminao ry Gideona? Aroso adiny folo va ny haiko asara? Averina ve? Adiny folo? Nandinka atao. Efa nanao famantarana hoe ty mandro ty zao maina. Dia zao ataovy mandro ty. Ataon'Andriamanitra mandro tandretra maina. Vadika maika ataovy tandretra maina fa ty aminy atao mandro nataon'Andriamanitra zany. Ka zao zany niovana amin'ireny zao. Ain'Andriamanitra ve mampiverina ny adiny folo sa averina adiny folo ve ny amiko sa tombona adiny folo? Napika efa mitranga zany amin'izay fa sao hoe anao averina adiny folo ny amiko. Naverina Andriamanitra nge ny amiko adiny folo. Ain'Andriamanitra zany. Rehefa momban'Andriamanitra zany Josoa zany mijanona ino izy. Ry masoavy tsy mety kengely tany tamin'izany fotoana zany. Satria mety ry masoavy. Fa ny tany dia satria araka ny fahalalana hoy dia iny. Ny tany midina amin'iny. Ry masoavy dia tsy mety. Satria nombana dia mba mahagaga zany hoe Josoa zany. Ilaitsika rasaina vavy. Ain'Andriamanitra mamerina ny alika adiny folo. Zany ain'Andriamanitra mamerina anao amin'ny tena hery izay ilan'Andriamanitra anao. Fa ny ilain'Andriamanitra izao. Izafy anao manao sitrako n'Andriamanitra. Tario ary ny alalany fanainao masina amboary izany efa natena nataonao amin'izay. Isany matetika manao lehiry hoe miresaka amin'iza matetika. Miresaka amin'ny Jesosy matetika hoe tena apetrao amin'ny tena amin'ny Andriamanitra mametraka ao amin'ny Jesosy. Tena niara-maty taminy ange. Haitsika hiraka zany. Haitsika kelikely zany. Natramin'ny ohatran'izany ty hatramin'ny efa mba ohatranay efa mba lehibe kely ohatranay. Mba mahena zany hoe nataotao ohatrany niara-maty taminy. Fa mba tena iainantsika zany tena zany tena tao ilaika ny fombana. Fa raha Andriamanitra mombantsika rasaina vavy. Izy anao toetratsika. Ary tena zany laza aminao. Fa tsy hijanona amin'izao toerana zao ihany toerana zao. Fa hiditra zao asan'Andriamanitra. Zany tiatsika amin'izao andro farany zao. Momban'Andriamanitra. Ary zay no tonga amin'izay hoe inona ny mba izy no ilaina. Moatsy ianao miara mandeha aminay fa dia vao afaka no mioka no mifiry ny rehetra ambony tany. Ohatra ina ny mihena soa tena sy mifanantsika zao. Matena. Mombantsika. Mandraka rivany.